araka ny efa nentina ataontsika tao anatin'ny fanedidina tao anatin'ny fampalalamavody dia manatanteraka fitsidiana eto Madagasikara ankehitriny ny tale général ny OMS fitsidiana izay entina indrindra anamafisana ny fiara-miasa ny Madagasikara sy ity fikambanana iraisam-pirenena ity noraisy ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina teny amin'ny lampamanjakana iavoloha ity tale général ity ary noresana nandritra izany ny lafin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana eto Madagasikara. Tonga mana fitsidiana ara-pomba ofisialy eto Madagasikara ny tele général ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny fahasalamanana ny OMS ny Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus noraisiny filoha Ery Rajaonarimampianina izy androany teny amin'ny lampampanjakana iavoloha fotoana izay namariparitana ny fiara-miasa an'ity fikambanana iraisam-pirenena ity a Madagasikara nakasitraka ny fihetsika ny filoha malagasy ity tele général ny OMS ity nandritry ny ata amin'ny peste ny 3 volana farany ny taona 2024 anisan'ny noresahana teto ihany koa ny fiahina tanteraka ara-pahasalamana ny couverture sanitaire universelle izay anisan'ny fanamby apetraka ny fitondram-panjakana ankehitriny isaraka izany ny distrika fitaratra telo entina nehoany ity paikady izay lalana miroso amin'ny tanjony fampandrosoana maharitra ity manao izany dia nanao ny fahavonona ny anampy amin'ny Madagasikara amin'ny fiadiana amin'ny valana aretina maro samihafa toy ny peste ny Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus navaranty tele général ny OMS ity fa digany lehibe no natao Madagasikara eo amin'ny fampiatrana ny fiainana ara-pahasalamana izay no ireo lalana maro samihafa napetraka ary koa ny fanendrena ny directeur national de la caisse de solidarité pour la santé anisan'ny ezaka lehibe natao Madagasikara ihany koa nambarany ny fametrahana trano fadidina marary amin'ireny hôpital manerana nosy ireny ny professeur Lalatine Andriamanarivo ministre ny fahasalamam-bahoaka Ramatoa Violette Kakunia solitena maharitry ny fiainana mikama eto Madagasikara ary Ramatoa Charlotte Ndaye solitena maharitry ny OMS eto Madagasikara no nandrafitra ny délégation maniaraka tamin'ny tele général ny OMS teny Avoloha fa io androany ihany koa dia noraisiny ministre Ndrarambahiany Andriamatoa Henri Rabarinjaka ity tele général ny OMS ity ka namariparitana indrindra ny fiara-miasa ny Madagasikara amin'ity sampany firenena mikambana ity. Tapitra ny vaovao zao alina izao isoriny isika teny tokantrano naritra anjery hatramin'ny farany mamin'ny fotoananao ny sampana fampalalam-baovao ny fahitalavitra matv ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko lahy veloma tompoko vavy.